Andrianarsedo reta Farsendama no nofidiny mpikambana amin'ny Voamera maleo tena misahana ny fifidianana ho filohan'ity rafitra mikarakara ny fifidianana ity. Androany alatsinainy no natao ny fifidianana nahalany ity mpikambana notendren'ny filohan'ny Repoblika ity hitantana ny seny mandritra ny efataona ho avy. Mpikambana teo amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana teo aloha i Andrianarsedo reta Farsendama ary vadin'ny minisitra misahana ny asa sy ny asa-panjakana ankehitriny. Ankoatra azy dia voatendry ho filoha lefitra voalohany i Andoniaina Andriamalazaray, Abdallah Hossein no filoha lefitra faharoa ary Lazara Bajazafy Mamonjy no filoha lefitra fahatelo. Ralesoava Manjaka Andriamarotafika Tohanam-bahoaka no mpampakateny voalohany ary Tina Ifanomezantsoro Andrianarivona Antoanina kosa no mpampakateny faharoa. Eo amin'ny toerana mpanolotsaina kosa no misy ny Guy Georges Razafindray Bejano sy Jacques Michael Ravalter ary Roger Marc Fidimiafy. Ny voalohany volana Desambra lasa teo moa no nanao ny fianianana ireto mpikambana vaovao ao amin'ny seny ireto ary nanomboka ny asina avy hatrany taorian'izay. Nanomboka androany alatsinainy maraina ary tohiram-pito talata ny fitsarana ny Rara Apollo 21 izay voalaza fa tetika asa fikasana mony ny filohan'ny Repoblika sy anonga-panjakana. Olona 20 tamin'ireo 120 no henona nandritra ny fanadihadiana no voaroro tamin'ny Rara ka niatrika ny fitsarana androany maraina. Fikambanan'olon-dratsy, fikambanana Noeloka Bevava, fikomina mona fatin'ny filohan'ny Repoblika, fikomina andravan'ny governemanta ary fitazomana fitaovam-piadiana tsy nazona lalana no isan'ny vesatra hiampangana azy ireo. Nanamarika ny mpisolo vavan'ny Paul Rafanoarana iray amin'ireo voapanga fa tsy voazana izy ny fiarovana nandritra ny fanaovana ny fanadihadiana. Mandray anjara amin'ny fiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara ihany koa ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina. Nisy fampiratiana ireo karazana sakafo feno otrikaina vita eto an-toerana androany alatsinainy nandritra ny fankalazana ny andiany voalohany amin'ny androan'ny fanjarian-tsakafo teny Antaninarenina. Toy izany ohatra ny paty izay vita amin'ny vary, soja na katsaka, misy koa ny chocolat mifangaro amin'ny bibikely na koa vokatra vita avy amin'ny ronono izay ahitana tsirona valala. Ny ankamaroan'ireo vokatra ny ranoteny dia natokana ho an-jaza. Tanjona izao hetsika izao ny anasongadinana ireo vokatra be otrikaina izay vita sy vokarina eto Madagasikara ary koa mba hampisy fifandraisana bebe kokoa eo amin'ireo mpisehatra.